Dotsika itsangana amin'ny toerana misy atsika ny voninahitra n'Andriamanitra. Ouais, dans le mipetraka fa iny azafady fa tsy la. Merci Pri. Alléluia. Mirabantsika androany tratran'ny Krismasy sambatra. Fifaliana ho antsika ny miaraka eto androany anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Ary inoko androany hariva fa fotoana spécial ikasian'Andriamanitra ny fiainanao androany. Amen. Ndao sy ho tia tanana mafy ho an'i Jesosy ary aloha mandrapatonga ny Alléluia. Alléluia. Avofany amin'ny lanitra ny tanoa dia mitenena amin'Andriamanitra hoe Élevez vos mains au ciel et dites à Dieu, mitenena amiko androany Andriamanitra. parle-moi aujourd'hui, Seigneur. Aoka tsy fotoana andalo amin'ny fiainako fotsiny androany, Que ce ne soit pas un moment qui va juste passer dans ma vie aujourd'hui, fa tena fotoana ionako aminao. mais que ce soit vraiment un temps où je vais te rencontrer. Tompo Jesosy io androany hariva, Seigneur Jésus, cet après-midi, fenoy ny fahatsarany teninao atao anatiko. remplis-moi de la bonté de ta parole Dia aoka ny teninao ho fiainako androany. et que ta parole soit une vie pour moi. Ho teraka indray atao anatiko ny fahatsaranao. Que ta bonté soit née de nouveau en moi. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Miarabantsika rehetra tratran'ny Krismasy. Je vous dis joyeux Noël. Dia mahazo toerana. Vous pouvez vous asseoir. Sy tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Acclamez le Seigneur. Firy aloha faly fa tonga eto amin'ity fotoana ity androany tsangany ny tanana. Combien sont contents d'être ici ce soir? Vous Dia aza levez vos idiny mains fa asy tia tanana mafy be ho an'i Jesosy. et acclamez le Seigneur. Androany dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy Aujourd'hui, j'aimerais vous amener ao anatin'izao Krismasy zao mihitsy. dans ce temps de la nativité. Ozy izy ny ten'Andriamanitra androany hoe La parole de Dieu dit aujourd'hui, ny critère tamin'ny nahatongavany les, cri- raha oharina amin'ny fiverenany. les critères à sa venue comparés à son retour. Fantatsika tsara fa ny tantaran'i Jesosy tonga teto ambony tany dia tantara tsy mitovy amin'ny fahaterahan'ny olombelona normal. Nous savons bien que la manière dont Jésus est venu sur terre n'est pas pareille à celle de tout être humain normal. Fa ny hompamantarana ny hoe vehivavy virjiny no nitondra voaka zazalahy. C'était un signe que c'était une femme vierge qui était enceinte d'un garçon, d'un bébé. Ny prophète Isaïa no nampitondra an'Andriamanitra n'izany teny zany. C'était au prophète Ésaïe que Dieu avait donné cette parole. 10 taona talohan'ny nahaterahan'i Jesosy nitondra faminaniana Isaïa hoe hitrangy zany zavatra reto ambonin'ny tany. 500 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe avait prophétisé que cette chose allait arriver. Ary efa tonga zany fotoana zany 2 arivo taona lasa ny amin'ny fotoanantsika androany. Et cette chose est vraiment arrivée il y a 2000 ans par rapport à notre époque d'aujourd'hui. Midika fa ny fahatongavan'i Jesosy dia fanehompamantarana anehoana ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao fa tonga hamonjy antsika ny Messie. Ça veut dire que la venue de Jésus est un signe qui montre l'amour de Dieu pour le monde parce que Jésus est venu nous sauver. Mafantatrareo maninontsika mifaly makalaza Krismasy? Vous savez pourquoi on se réjouit quand on célèbre la nativité? Tsy makalaza andro tsika On ne célèbre pas un jour, fa makalaza zanak'Andriamanitra teraka hamonjy antsika. on célèbre le Fils de Dieu qui est venu, qui est né pour nous sauver. Raha makalaza ny fitsanganana ianao dia tokony hakalaza ny nahaterahany. Si tu célèbres sa résurrection, tu devrais célébrer aussi sa naissance. Satria tamin'ny fahaterahany no efa naseho ny fitondrany ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika noho ny ota. Parce que c'est à sa naissance déjà qu'on a montré qu'il est venu pour porter notre mort à cause du péché. Zareo ny Hébreu 2:4 Regardez dans Hébreu chapitre 2 verset 14. Vakina kely rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. On va lire au nom de Jésus.
au nom de Jésus, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. midika fa nandresen'ny hery ny fahafatesana dia tsy tamin'izy teo amin'ny azo fijaliana fa efa nanomboka tany amin'ny nahaterahany fonombola zaza izy. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort, pas seulement à la croix, mais ça a déjà commencé quand il était venu bébé. Noho izany a rarintsika raha kalaza krismasy satria nanomboka tamin'ny nahaterahany ny fifaliana ho any zanak'olombelona mandra-patonga ny fiverenany apakatra ny fiangonany. Donc c'est une bonne chose qu'on célèbre la nativité parce que c'est depuis sa naissance que la joie de l'homme, des chrétiens, elle est jusqu'à son retour. Ao amin'ny Isaia 7:7-8 dia ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny virjiny dia hiteraka zazalahy. Dans Ésaïe, chapitre 7 verset 14. 7, verset 14, la Bible dit: voilà, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel. Hitantsika ve io teny io fa tsy niresaka ny tenin'Andriamanitra mazava hoe Marie no niresan'ny tenin'Andriamanitra eto. Vous voyez dans cette parole, la parole de Dieu ne dit pas que c'est Marie, Fa eto izy ny teny hoe virjiny tsotra fotsiny. mais là ça dit juste la Vierge. Ny zavatra nitranga nefany a raha ny teny an'io Andriamanitra dia Marie no namaly an'io critère io. Mais si Dieu avait dit ça, c'était Marie qui avait répondu à ces critères-là. Andriamanitra dia Andriamanitra ny critère izy. Dieu est un Dieu de critères. Misy critère tadiaviny na hoe zavatra mamety azy ho fiainan'ny olona mba hahafahany mampiasa an'io olona io a tena mampahazo aina azy. Il y a des critères qu'il recherche dans la vie d'une personne afin de pouvoir utiliser cette personne. Raha mijerytsika amin'ny Maria dia afaka handray lesontsika ny amin'ny karazana critère nananan'ny Maria ny fidianan'Andriamanitra azy. Si on regarde Marie, on peut prendre des leçons sur les critères que Marie avait et qui ont fait que Dieu l'a choisie. Eto a ny ten'Andriamanitra tena miteny tsara hoe zazavavy feno taona afaka miteraka no vangin'ny anjely fa tsy zazakely voateraka. Ici, la parole de Dieu dit que c'est une jeune fille qui a l'âge pour enfanter que Dieu va visiter et non pas une petite fille ou un bébé. Ny atao hoe zazavavy na tovovavy zany a dia izay mbola virjiny. On dit jeune fille, celle qui est encore vierge. Fa raha ohatra zany ka ny tovovavy tsy virjiny intsony dia tsy zazavavy ny fiantsoana azy fa madama kely. Mais une jeune fille qui n'est plus vierge, on ne l'appelle plus jeune fille, mais petite madame. Hitantsika Marie fa virjiny izy na dia nanana fofombady azy. Et on voit que Marie, elle était vierge même si elle avait un fiancé. Hitanareo hoe zany sary tian'Andriamanitra ho lazainy zany. Vous voyez l'image que Dieu veut donner? Andriamanitra dia tia mampiasa fahadiovana. Dieu aime utiliser la pureté. Raha jerena nefany a tsy hoe Marie irery ny vehivavy nadio teo an-tanàna. Mais si on regarde bien, il n'y avait pas que Marie qui était pure dans la cité. Tsy izy rery koa nanana fofombady. Et elle n'était pas la seule à avoir un fiancé aussi dans le village. Fa eto misokatra ho an'ny vehivavy rehetra ao amin'io tanàna io prophétie. Et donc la prophétie, elle était pour toutes les jeunes filles du village. Azoko lazaina hoe mety ho volo io a, mety ho Sarindra, mety ho Carly, mety ho Stéphanie. Donc ça pouvait être Vula, Sarindra, Kani, Stéphanie. Fa eto ny teny fikasana misokatra ho an'ny rehetra ny antefa amin'izay rehetra manana n'io critère tadiavin'Andriamanitra io. Mais donc ici, la prophétie, elle était valable pour toutes celles qui avaient ce critère que Dieu recherchait. Tiako fantatrao zany fa tany amin'ny Marie ny fepetra rehetra ny ilaina ahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mais j'aimerais que tu saches que c'était chez Marie qui avait toutes les conditions requises pour accomplir la volonté de Dieu. Afaka mifidy olona maro mahay eto ambonin'ny tany Andriamanitra fa nahoana no ianao no vidiany. Dieu pouvait choisir beaucoup de personnes
savantes et intelligentes sur terre, mais pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Marie no nafeno ny fepetra sy ny napety an'Andriamanitra. Marie, elle avait rempli toutes les conditions et elle était agréable à Dieu. Ka ny safidin'Andriamanitra dia miantefa foana amin'ny kriterany. Donc le choix de Dieu correspond toujours à ses critères. Izy no mahalala mihoatra ny olona. Il connaît mieux les personnes. Izy no mahafantatra ny olona anankiray mihoatra no fahafantaran'ny olona io ny tenany. Il connaît une personne mieux que la manière dont cette personne se connaît elle-même. Zany no antony mahatonga ny tsy fitovizany ny antson'Andriamanitra amin'ny olona tsirairay avy. C'est pour ça que l'appel de Dieu n'est pas pareil dans chaque personne. Dia zany koa no mahasamihafa ny zavatra mpanovin'Andriamanitra ny mpanompony tsirairay avy. Et c'est pour ça que Dieu envoie chacun de ses serviteurs faire des choses différentes aussi. Fa zao no tiako lazaina aminao rehefa feno ny fepetra ifidianana ianao amin'ny fahasoavana dia tanteraka izay ilay kritera tadiaviny matoa any aminao no ny antefan'ny fifidianany. Mais j'aimerais que tu saches que lorsque les conditions sont remplies pour qu'il te choisisse, ben c'est qu'il a vu tous ces critères en toi et c'est pour ça qu'il t'a choisi toi. Jereo David ao amin'ny Samuel voalohany toko faina ambin'ny folo ny andininy fafito. Regardez David dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Au nom de Jésus. Mais l'Éternel dit à Samuel: ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Mafantatrareo hoe zany ny tenin'Andriamanitra zany? Vous voyez cette parole de Dieu là? Andriamanitra tsy mijery fahatsarana ivelany, fa Andriamanitra mandinika fahatsarana ao anatin'ny olona. Dieu ne regarde pas la beauté extérieure, mais Dieu regarde la beauté intérieure des gens. Ny rahalahin'i Davida misy atao hoe Shama, Eliab, Abinadab. David, il avait des frères qui s'appelaient Shama, Eliab, Abinadab. Samy zanaky Jesse daholo reo. Ils étaient tous des fils d'Isaïe. Davida mena volo kely adino any anaty ala, adino any anaty ala. David, c'était un petit roux qui était oublié dans les champs, la forêt. Eritrereto hoe Samuel nirahana ao an-tranon'i Jesse hijery izay hosorany ho mpanjaka. Imaginez, Samuel a été envoyé dans la maison d'Isaïe pour voir qui sera oint pour être le futur roi. Fa mason'ny Samuel vao fitaky ny hatsarany ivelan'ny rahalahin'i David. Mais les yeux de Samuel ont été trompés par la beauté extérieure des frères de David. Dia ozy izy Andriamanitra tamin'i David, ozy izy Andriamanitra tamin'i Samuel, aza mijery ny hatsarany eo ivelany ianao, fa tsy ohatra ny fijerin'olona ny fijeriko, fa ny olona mijery zay ivelany fa za mandinika sy mamantatra ny ao anatin'ny olona. Et Dieu a dit à Samuel: ne regarde pas la beauté extérieure des gens, parce que je n'ai pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Amin'izao andro Krismasy zao dia te-hampatsiaro antsika hoe alohan'ny idiranao ny taom-baovao dia ataovy azo antoka fa hamaly ny kritera mety amin'Andriamanitra ny fisianao io. En ces temps de la nativité, j'aimerais te rappeler qu'avant d'entrer dans la nouvelle année 2026, assure-toi que tu répondes à tous les critères de Dieu à l'intérieur de toi. Ny zavatra jeren'Andriamanitra eo amintsika dia tsy hoe inona no nataontsika. Ce que Dieu regarde en nous, ce n'est pas qu'est-ce que nous avons accompli. Tsy hoe mety be eo ivelany ny tarafan'ny olona ny fiainantsika fa mpivavaka isika. Ce n'est pas juste que extérieurement on est bien, on voit bien qu'on est des chrétiens. Fa mila fantatsika sy rentsika androany ao anatin'ity fampianarana ity fa ny mason'Andriamanitra mahita fa ny ao anatinao mety aminy. Mais j'aimerais que tu saches aujourd'hui dans cet enseignement que les yeux de Dieu, ils regardent ce qu'il y a à l'intérieur de toi, si ce que tu as à l'intérieur de toi est conforme à lui et agréable à lui. Za tahatra be namaky ny tantaran'i Abrahama misy teny kely zay ny tenenin'Andriamanitra mahakasika an'i Abrahama hoe zay no antony fitiaran'Andriamanitra azy. Moi, j'avais lu l'histoire d'Abraham et il y avait une parole que Dieu avait dit qui avait confirmé pourquoi Dieu l'avait choisi. Zareo hoe Genesis toko 7 hoe
Regardez dans Genèse chapitre 18, ny 17 ka hatramin'ny 17. versets 17 à 19, au nom de Jésus. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Jereo zany zavatra zany, jereo le teny teo vakitsika teo. Regardez la parole qu'on vient de lire. Nifidy any Abrahama Andriamanitra mba ho vavolombelona ampita eo amin'ny taranany ny fiainam-pahitsiny sy fahamarinany ny rano tamin'Andriamanitra. Dieu a choisi Abraham pour que Abraham transmette à sa descendance la justice et la droiture qu'il avait pratiquée en gardant la voie de l'Éternel. Mba fantatrareo ve hoe Andriamanitra zany manana ny fomba fijerin'ny olona hifidianany ny olona io. Donc vous voyez, Dieu il a sa façon de regarder une personne pour choisir cette personne. Manana ny zavatra ao am-pony Andriamanitra matery azy ny amin'ny namoronany olona. Dieu avait quelque chose dans son cœur qui l'a poussé à créer une personne. Ary zay tanjon'izay rehefa voavalin'le olona dia tanteraka ny fahafinaretan'Andriamanitra ny amin'ny fisian'le olona eto ambonin'ny tany. Et cet objectif-là, une fois que la personne en question l'a atteinte, l'a répondu, là, la satisfaction de Dieu est accomplie sur la vie de cette personne. Rehefa nahalala an'Andriamanitra Abrahama dia nandidy ny taranany mandimby azy izy hitandrina ny lalan'Andriamanitra. Lorsque Abraham a connu Dieu, il a ordonné à sa descendance de garder les commandements de Dieu. Zay no mahatonga antsika isaky ny mianatra dia mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra mba hatonga anao tsy ho diso ny anjara voatendry avy aminy. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on apprend, qu'on étudie, on veut connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour ne pas rater la destinée que Dieu nous a préparée. Ny ankoatran'izay resaka mahafinaritra be ity ivelany fotsiny. Le reste, c'est quelque chose d'agréable extérieurement seulement. Hozy izy ny ten'Andriamanitra teo hoe mba hahatonga ny taranak'i Abrahama handeha amin'ny fahamarinana sy fahitsiana eo anatren'Andriamanitra. La parole de Dieu avait dit que c'est pour que la descendance d'Abraham marche dans la droiture et la justice en gardant la voie de Dieu. Zao ny zavatra tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina androany. Voici ce que la parole de Dieu veut dire aujourd'hui. Ny mamaika an'Andriamanitra sy ao am-pon'Andriamanitra ho atsika. Ce qui est important et urgent dans le cœur de Dieu pour nous, dia ny atonga atsika anana karazam-piainana hitondra fahafinaretana ho azy. c'est pour qu'on ait un type de vie qui plaise à Dieu. Atsaka ny taninareo raha mihaino tsara anareo androany fa hiditra lalindalina kokoa isika. Élevez vos mains si vous suivez bien parce qu'on va aller un peu plus en profondeur. Mangataka pasteur Rina ny amakina ny Joba toko voalohany ny andino fahavalo sy ny Joba faharoa ny andino fahatelo. Job chapitre 1 verset 8 et Job chapitre 2 verset 3 au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Job chapitre 2 verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Amen. Vous voyez pas que Dieu il était fier de Job? Pourquoi est-ce que Dieu il était fier de Job? Pas parce que Dieu l'avait béni. Fa Andriamanitra nahita ny tao anatin'ny Joba fa olona mety aminy ny fisin'ny Joba sy ny toepon'ny Joba. Mais Dieu il a vu en Job que Job était une personne qui lui était agréable dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il était. Jereo ny toy ny hoe ny famaliany Satana an'Andriamanitra rehefa niresaka tamin'ny Satana mahakasika momba ny Joba Andriamanitra ny amin'ny toepony.
Et regardez un peu la suite de la conversation quand Dieu il a discuté avec Satan par rapport à l'état de cœur de Job. Job chapitre 1, versets 9 et 10, au nom de Jésus. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Amen. Amen. Vous voyez cette parole? Dieu, il est intéressé par l'état de ton esprit, de ton cœur. Isaky ny resaka Andriamanitra ny fifidianan'ny olona anankiray dia misite toe-panahy ananan'ny olona io mety aminy foana Andriamanitra. À chaque fois que Dieu parle du fait qu'il a choisi une personne, il parle tout le temps de l'état de cœur et du caractère de cette personne. Rehefa tonga eo amintsika Andriamanitra zao androany hariva. Et lorsque Dieu vient sur nous aujourd'hui, par Ny exemple, zavatra jeren'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainanao dia tsy hoe inona no nitahiny anao. ce que Dieu il va regarder premièrement sur ta vie, ce n'est pas avec quoi il t'a béni, Fa ny zavatra jereny voalohany eo amin'ny fiainanao dia hoe mitoetra ao amin'ny sitrapony vianao amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana. ce qu'il va regarder premièrement, c'est est-ce que tu demeures dans sa volonté, dans la justice, dans la droiture et dans la sainteté. Izy tsy niteny Andriamanitra hoe ianao ve fanjeriny Joba mpanomboka fa izy n'olona nitahiko indrindra ny antsinanana. Tsy niteny an'izany Andriamanitra. Dieu il n'avait pas dit, est-ce que tu as déjà vu Job, mon serviteur, c'est celui que j'ai le plus béni dans les pays de l'Est. Tsy zay no nitenenin'Andriamanitra. C'est pas ce que Dieu a dit. Fosy izy Andriamanitra ny fiertéako amin'ny Joba dia satria izy olona miavaka amina toe-po eo amin'ny mpiarabelona misy azy. Mais Dieu il avait dit, ma fierté sur Job, c'est parce que lui, il a un état de cœur qui est différent de ceux qui l'entourent. Andriamanitra manokatra ny mason'ny Satana ahitany ao anatin'ny Joba. Dieu ouvre les yeux de Satan pour qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur de Job. Satana manokatra ny mason'Andriamanitra ahitany any ivelan'ny Joba. Et Satan, il ouvre les yeux de Dieu pour qu'il voit ce qu'il y a à l'extérieur de Job. Mba fantatrareo, zay ny mahasamihafa an'le mpampianatra ao anaty fampianarana ohatr'izao. Et vous voyez, c'est ce qui différencie les enseignants dans les enseignements comme aujourd'hui. Misy mpampianatra irahan'Andriamanitra anokatra ny mason'ny mpino iverina ao anatiny. Il y a des enseignants que Dieu envoie pour ouvrir les yeux des croyants pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Zany hoe mitovy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Donc pour regarder comme Dieu regarde. Fa misy fampianarana manokatra ny mason'ny mpino hoe ny ivelany, zany hoe ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra ataony fotsiny. Mais il y a des enseignements qui ouvrent les yeux des croyants seulement sur ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire ce que Dieu fait et ce que Dieu donne comme bénédiction. Ao anatin'ny fotoana ohatran'izao, Dans les moments comme maintenant, ohatran'ny fotoan'androany, comme aujourd'hui, ampatsiahivana antsika ny amin'ny kritera tadiavin'Andriamanitra anefana ny famonjena. on vous rappelle les critères que Dieu recherche pour le salut. Mila tonga saina ny fiangonana iverina amin'ny fampianarana marina. L'Église doit se rendre compte qu'elle doit revenir à la vraie doctrine Mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. pour connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, Ampiorina ny fiangonana ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. pour que l'Église soit affermie dans la volonté de Dieu. Mba fantatrareo, ny andro krismasy dia andro tokony hankalazaina satria teraka ny mpamonjy. Vous savez, la nativité, on doit la célébrer parce que le Sauveur est né. Fa androany Andriamanitra te hijery ireo kritera manaraka indray eo anaminy fa hiverina izy abakatra ny fiangonany. Mais aujourd'hui, Dieu, il veut voir les critères qu'il veut rencontrer quand il reviendra pour prendre son Église. Ny mahafiairan'Andriamanitra amintsika na mampireharehan'Andriamanitra ny amintsika dia tsy hoe mpanan-karem-bentsika fa nitahiny fa le endrim-piombonana aminy ao anaty no mahamaika azy. Ce qui rend fier Dieu à propos de nous, ce n'est pas le fait qu'on est très riche parce qu'il nous a bénis, mais c'est la communion qu'on a à l'intérieur avec lui. Andriamanitra teteny amin'ny Joba Dieu Oui. veut dire à Job, ozy izy hoe mahafaly aminao ry Joba dia satria mifandray am-po amiko ianao.
Dieu il veut dire à Job, tu vois ce qui me réjouit avec toi Job, c'est que tu as une relation de cœur avec moi. Tsy hoe Joba miseho fa manana ny zavatra rehetra eo am-panompona an'Andriamanitra. Ce n'est pas Job qui se montre comme celui qui ne manque de rien en servant Dieu. Satria ny fijoroan'i Joba tsy nankiny Joba tamin'ny habetsahany zavatra ananany. Parce que sa fermeté en Dieu ne dépendait pas de la quantité de ce qu'il possédait. Dia Andriamanitra mahita ny fampianarany devoly Andriamanitra ny fampianarany devoly. Et Dieu ici voit l'enseignement du diable. Mamily lalana amin'ny finoana amin'ny fiazahana mampifamatotra ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny zavatra hain'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainana. C'est détourner la foi en faisant en attachant ce que le serviteur de Dieu fait avec ce que Dieu sait faire. Fa tsy miezaka manokatra ny mason'ny olona mba hiombona amin'Andriamanitra ahatonga an'Andriamanitra ho faly aminy. Et non pas ouvrir les yeux des croyants pour être en communion avec Dieu afin que Dieu soit content de lui. Zany no mahatonga mpino be dia be lasa verievitra rehefa manomboka misy problème eo amin'ny fiainany. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent perdus quand il y a des problèmes qui arrivent dans leur vie. Satria ohatra rehefa miaikenany eo am-pelantanany dia mieritreritra izy hoe nafoin'Andriamanitra. Parce que si par exemple ce qu'il possède matériellement commence à diminuer, il va penser que Dieu l'a abandonné. Eno ity famarinany ity. Écoute cette vérité. Ninninona toerana misy anao androany. Peu importe la place, l'endroit où tu es aujourd'hui, Na manambe ianao na tsy manana ninninona. que tu sois riche ou que tu n'aies rien, Tsy zany no antony tonga an'Andriamanitra hafoy ianao. ce n'est pas la raison qui pousse Dieu à t'abandonner. Fa ozy izy Jesosy ianao aminao androany. Mais Jésus te dit aujourd'hui, Sokafo fotsiny fonao amala ny kriterako. ouvre juste ton cœur à répondre à mes critères. Fahoriana zay zay mbola tsy hitany maso nandrenesiny sofina naniditra tao am-pony izany izy nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Mais après ça, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est entré dans le cœur de personne, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Andriamanitra tsy fahavalo ny fitahinanao. Dieu n'est pas contre ta bénédiction, Fa Andriamanitra tsy tiany ianao hifamatotra amin'ny fitahina. mais Dieu ne veut pas que tu t'attaches à ces bénédictions. Fa raha lasa tany amin'ny bénédiction ny fifatoran'ny fonao, Parce que si ton cœur s'est attaché à la bénédiction, efa ely Joba ny nandahan'Andriamanitra. Job, il se serait détourné de Dieu depuis longtemps. Ny tehirizana ny finoanao tsy ho raraka dia tsy miankina amin'ny zavatra mahafinaritra iainanao amin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra ety ivelany. Pour garder ta foi, cela ne dépend pas des bonnes choses que tu vis avec Dieu extérieurement, Fa fifandraisana lalina manotoetra ao anaty iarahanao amin'Andriamanitra ara-piombonana aminy. mais c'est une communion profonde avec Dieu et avec son caractère en toi. Atsangano ny tanan'izay maheno anahy. Levez vos mains si vous m'entendez. Satana nietreritra hoe ny finoany Joba dia finoana contractuelle. Satan il pensait que la foi de Job était une foi contractuelle. Ohatrany hoe rehefa manao an'izao amiko Andriamanitra dia izao no ataoko an'Andriamanitra. C'est genre, si Dieu me fait ça, alors je vais faire ça à Dieu. Dia ilay mametraka hoe raha zao tokoa no ataon'Andriamanitra amiko dia ho Andriamanitra mandrakizay ohatra ny tenenin'i Jakob. Vous savez, comme ce que Jacob il avait dit, si Dieu me fait ça, alors Dieu sera vraiment mon Dieu pour toujours. Ary raha tsy hanao an'izany zany Andriamanitra dia tsy Andriamanitra Jakob atsony. Et donc si Dieu n'allait rien faire, il ne sera plus le Dieu de Jacob. Barango ny ametrahany zany olony zany mamaritra ny finoany ohatran'le nilazainy Jakob io hoe raha zao no atao an'Andriamanitra amiko dia zao no ataoko amiko. Barango ny finoany zany olony zany ho tafajoro raha miova ny zavatra rehetra. Donc si cette personne croit comme Jacob, dit comme Jacob, la foi de cette personne serait remise en question si les choses échangeaient. Ny antony ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia fifandraisanam-po satria Andriamanitra izy dia olontsika.
Donc notre relation avec Dieu, c'est une relation de cœur parce qu'il est notre Dieu et nous sommes son peuple. menatra ny devoly satria nieritreritra izy hoe contrat ny rahan'i Job amin'Andriamanitra fa rehefa ripaka amin'ny fananan'i Job ny sainy Satana hoe andohalika amin'izay Job andahan'Andriamanitra. Et le diable a eu honte parce qu'il pensait que c'était par contrat que Job était avec Dieu et qu'une fois que les possessions de Job auraient disparu, que Job aurait arrêté d'adorer Dieu. Kinanjo mijoro Job. Mais Job a tenu bon. Tsy diso ny fahitan'Andriamanitra ny amin'ny Job. Dieu ne s'était pas trompé quand il avait regardé Job. Ny zavatra lalovanao androany tsy voatery hifanaraka tamin'izay zavatra nangatanao. Il y a des choses que tu traverses aujourd'hui qui ne correspondent pas à ce que tu as demandé. Fa tsy midika akory zany na fon'Andriamanitra ianao fa mijery ny finoanao Andriamanitra. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il regarde ta foi. Rehefa hitan'Andriamanitra ny finoanao fa tafajoro ianao, Quand Dieu voit ta foi et qu'il voit que tu as tenu ferme, dia irehareny aminao Andriamanitra lalana ray no nikatona fa lalana fito no sokafana. alors Dieu il sera fier de toi. Il y a peut-être une porte qui s'est refermée, mais il y aura 7 autres portes qui vont s'ouvrir. Nahatongavan'i Jesosy voalohany tsy tonga izy hikarakara ny fiainanao. La venue de Jésus, ce n'est pas d'abord pour prendre soin de ta vie. Tsy hoe hampanankarena be anao no nahatongavany aloha. Ce n'est pas pour te rendre hyper riche qu'il est venu d'abord. Tsy hoe na hanome anao ny zavatra rehetra aloha. Ce n'est pas pour te donner tout ce que tu veux, Fa tonga izy higagné anao ao amin'ny tontolony mandrakizay. mais il est venu pour te gagner toi d'abord dans l'éternité. Very anao mandrakizay iny Andriamanitra. Tu sais, Dieu, il t'a perdu pour toujours. Valio ny antsony fa zavatra tsinitsinina sy kely indrindra aminy. Zay zavatra rehetra irinao mba ho ataony eo amin'ny fiainanao. Réponds à son appel, parce que ce que tu attends qu'il fasse là, c'est vraiment rien du tout pour lui. Mianao avy ianareo androany. Vous m'entendez aujourd'hui? Iverina kely tsika amin'ny tantaran'i Marie. On va revenir à l'histoire de Marie. Voalohany indrindra aloha nifidy an'i Marie Andriamanitra. Premièrement, Dieu a choisi Marie, Satria Marie tsy zazalahy fa zazavavy. parce que Marie était une jeune fille et non pas un jeune homme. Raha lehilahy Marie dia tsy niteraka. Si Marie était un jeune homme, elle n'aurait pas pu enfanter. Raha ohatra zany ka misy lehilahy milaza ny anarany hoe Marie dia efa tsy ao anatin'ny kriteran'Andriamanitra izy. Donc si un jeune homme qui veut s'appeler Marie, c'est qu'il n'est pas dans les critères de Dieu. Kritera voalohany zay. Ça, c'est le premier critère. Raha tianao zany nofidian'Andriamanitra dia mila mitoetra tsara ianao eo amin'ilay tontolo namoronany ianao sy tiany ahitananao. Donc si tu veux être choisi par Dieu, tu dois bien demeurer dans comment il t'a créé. Tsisy lehilahy miteraka zany. Il n'y a pas d'homme qui peut enfanter. Ny zazavavy ihany koa na zazavavy azy Marie dia virgine jeren'Andriamanitra. Tsy mety zany raha tsy zazavavy virgine. Et même si Marie était une jeune fille, Dieu il cherchait une jeune fille vierge. Donc si Marie n'était pas vierge, ça n'aurait pas marché non plus. Ny fepetra hita maso mapety ny famangin'Andriamanitra azy dia misy fanarahany amin'izay kritera amaliny an'Andriamanitra. Donc les conditions visibles qui permettent à Dieu de répondre, ça a un lien avec les critères que Dieu il a posés. Fomba n'Andriamanitra ny mampiasa zavatra tsy mbola nampiasaina mihitsy. C'est une façon de faire de Dieu d'utiliser quelque chose qui n'a jamais été utilisé auparavant. Hitanareo ve teo amin'ny tantaran'ny Jesosy le ndeha hitaingina boriky. Vous voyez quand Jésus il allait monter sur l'âne, Na biby aza no ampiasainy dia biby mbola tsy nitaingenan'olona. vous savez, même si c'est un animal qu'il va utiliser, il utilise un animal que personne n'a jamais utilisé. Marka toko farak'y ambin'ny folo ny andino faharoa. Marc chapitre 11, verset 2, au nom de Jésus, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Amen. » Jesosy tia mampiasa na biby azy mbola tsy nampiasain'olona. Jésus aime utiliser même un animal que personne n'a jamais monté auparavant. Zany hoe raha amin'izao vanim-potoana eny antsika izao zany Jesosy dia tsy mandeha izy makany amin'ny voiture d'occasion fa mbola garazy WT ny Madagasikara n'ilay mbola vaovao tsy sy nitaingina no
alainy ohatra zany. Donc, si Jésus, il venait, par exemple, il ne va pas aller voir une voiture d'occasion, mais il va aller voir une voiture neuve dans laquelle personne n'est jamais monté. Na mifasany ilevenany azy lioka toko fatelo amin'ny roapolo ny andiny fatelo amin'ny dimapolo. Et même le tombeau dans lequel il a été enterré, Luc chapitre 23, verset 53, au nom de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. Hitanareo biby mbola tsy nitengenan'olona, fasana mbola tsy nilevenan'olona. Vous voyez un animal sur lequel personne n'est encore monté et un tombeau dans lequel personne n'avait encore été mis. Teo ohatr'izay koa le kibona virjiny mbola vehivavy tsy niteraka fa vao hiteraka azy voalohany. Et c'est pareil pour le ventre de la Vierge. C'est une femme qui n'a jamais encore enfanté, mais ce sera lui le premier qui va entrer dans le ventre de cette femme. Mba fantatro amin'izay ny tombony ao anatiny le hoe fanokana tena ho an'Andriamanitra. Vous voyez maintenant l'avantage du fait qu'on se soit mis à part pour Dieu. Nanomana ny kibony Marie ho Marie Jesosy no teraka voalohany ao. Marie avait préparé son ventre pour que ce soit Jésus qui demeure le premier là. Ny dikan'izay feno fepetrana ny critère mampety an'Andriamanitra teo masony ho an'ny Marie manokana. Donc les critères aux yeux de Dieu étaient remplis par rapport à Marie personnellement. Faharoa ara-panahy Marie dia manam-pahatsolona ihany koa izy ny amin'Andriamanitra. Et deuxièmement, spirituellement, Marie aussi avait une intelligence spirituelle par rapport à Dieu. Jereo tsara ny zavatra misy tsy hoe virjiny fotsiny izy fa zazavavy tena manam-pahatsolom-panahy izy. Elle n'était pas juste une vierge, mais elle était une jeune fille qui avait vraiment de l'intelligence spirituelle. Efa teo Josefa fa tsy solafaka tamin'ny Josefa mihitsy izy naty niary Josefa. Joseph était déjà là, mais elle n'a jamais couché avec Joseph, même si elle aimait Joseph. Azo izay tovavy rehetra tonga eto ve zany mba tsangano tanan'izay tovavy rehetra tonga eto? Est-ce que les jeunes filles qui sont présentes ici entendent cela? Vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît. Satria ny anjara voatendro anareo dia voahomana any amin'ny tsara lavitra. Parce que la destinée que Dieu a prévue pour vous, c'est dans ce qui est le meilleur pour vous. Mandao ny jerentsika kely mivavaky Marie Regardons un peu la prière de Marie. ao amin'ny lioka toko voalohany ny andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa valo amby efapolo. Luc chapitre 1, versets 46 à 48, au nom de Jésus. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Amen. Marie nanana fahatsapana sy fandresen-dahatra ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Marie avait la conviction que Dieu était un grand Dieu. Tsy zazavavy virjiny vonona anambady fotsiny izy fa mahalala an'Andriamanitra. Ce n'était pas juste une jeune fille prête à être mariée, mais elle connaissait Dieu. Resy lahatra ny amin'Andriamanitra izy. Elle était convaincue de Dieu. Fantany fa Andriamanitra irery ny mendrika kalazainy eo amin'ny fiainany. Elle sait que Dieu est le seul qui mérite d'être célébré dans sa vie. Vakitsika teo fa ao amin'Andriamanitra irery ny fifaliany. On a vu tout à l'heure qu'elle se réjouit en Dieu seule. Olony communion Marie. Marie était une femme de communion. Tsy nametraka ny fifaliany amin'izao tontolo izao izy fa nametraka ny fifaliany ho avy amin'Andriamanitra rery. Elle n'a pas mis sa joie dans les choses du monde, mais elle a mis sa joie en Dieu seul. Namaky an'ilay teny teo venareo ozy izy Marie nilaza fa Andriamanitra hono ny mpamonjy. Vous avez lu la parole là? Marie, elle a dit que Dieu est son sauveur. Ozy koa izy hoe izy ny loharano ny fahatsarana rehetra. Elle a dit aussi que Dieu est la source de toutes les bonnes choses. Dia ozy izy hoe afa ny raisiny avy amin'Andriamanitra zany. Et elle a dit qu'elle a reçu cela de Dieu. Zany hoe Marie dia tonga saina fa avy amin'Andriamanitra avokoa ny rehetra momba azy. Donc Marie était convaincue que tout ce qu'elle avait, tout ce qui était d'elle, venait de Dieu. Ozy izy Marie noho ny fahamarinan'Andriamanitra satria masina izy. Et Marie a dit par la justice de Dieu, parce que son nom est saint. Mahalala amin'ny fahamasinan'Andriamanitra koa Marie.
Marie connaissait aussi la sainteté de Dieu. Ny famindrapon'Andriamanitra no niderany an'Andriamanitra. Elle a béni Dieu pour sa bonté. Dia Maria nilaza fa io famindrapo io koa dia mandrakizay. Et Marie a dit que cette bonté dure éternellement. Dia koa Maria fa lehibe ny herin'Andriamanitra. Marie aussi a dit que la force de Dieu est grande. Mahery indrindra Andriamanitra ozy izy, zany ny fiantsony azy. Elle a dit que Dieu est tout puissant. Raha mbola toizatsika io dia hitantsika ambanimbany eo fa ny teny izy hoe mpamatsy ny rehetra, loharanom-pamatsiana Andriamanitra. Et si on continue encore, vous allez voir que Marie, elle a dit que Dieu est la source de toutes les provisions. Hatrany amin'ny 15 any ny teny an'izany izy. Dans le verset 55, elle dit ça. Mahavoky sonona hono izy. Elle a dit que Dieu rassasie de bien les affamés. Dia ozy izy Maria loharanom-pahasoavana koa izy. Et Dieu a aussi dit, et Marie a aussi dit qu'il est la source de la grâce. Dia rehefa nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy dia nilaza hoe ny fambanitoetra ny mpanompovaviny. Et lorsqu'il a accepté cette parole de Dieu, elle a dit son humble servante. Ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia zao. Tout cela signifie Tsy avy amin'izay manirina izay miazakazaka fa avy amin'Andriamanitra miantra. que ça ne vient pas de celui qui désire ou celui qui court à être utilisé, mais ça vient de Dieu qui a miséricorde. Anisan'ny critère anankiray nanaitra koa tamin'ny Maria mahafantatra ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely. Un critère qui m'avait surpris aussi sur Marie, c'est que elle connaissait l'alliance de Dieu sur Israël. Mamaky Baiboly zany izy. Ça veut dire qu'elle lit la Bible. Tonga saina tsara izy ny amin'ny tantara ifandraisany n'Andriamanitra teo amin'ny razambeny mandra-pahatonga an'Andriamanitra namangy azy. Elle connaît bien l'histoire et l'alliance entre Dieu et ses ancêtres jusqu'à elle. Mba fantatrareo ve ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenaina ao anatin'izany? Vous savez ce que Dieu veut dire là-dedans? Nifidy an'i Maria Andriamanitra Dieu avait choisi Marie satria vonona anetry ny tenany izy eo anatria ny sitrapon'Andriamanitra. parce que Marie était prête à s'humilier devant la volonté de Dieu. Niseho tamin'ny Maria ny anjely hoe hitondra an'i Jesosy izy. Les anges étaient apparus à Marie pour lui dire qu'elle allait porter Jésus. Eritrereto raha feno avinavina ny fony dia tsy tokony ho any amin'ny Elisabeth izy fa Elisabeth ny tokony hakany aminy. Imaginez si Marie était remplie d'orgueil, elle ne serait pas allée chez Élisabeth, mais ce serait Élisabeth qui devait venir la voir. Jereo ny lioko atoko voalohany ny 9:7-telopolo ka hatramin'ny 9:7 dia dingantsika ny 9:4 vetivety. On va voir Luc chapitre 1, versets 39-40, puis 56, au nom de Jésus. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 56. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Amen. Dia eritrereto anio hoe Elisabeth mbola tsy nahita anjely akory. Imaginez, Élisabeth, elle n'a pas vu l'ange. Zacharie no nahita anjely. C'était Zacharie qui avait vu l'ange. Izy ny vanginy Gabriel Zacharie fa tsy Elisabeth. C'était Zacharie que l'ange Gabriel avait visité, ce n'était pas Élisabeth. Fa tsy mbola nisy fotoana na indray mandeha zay Maria niteny tamin'ny Elisabeth hoe za nahita anjely. Mais pas une seule fois, Marie, elle avait dit à Élisabeth, moi j'ai vu l'ange. Tokony atsapa tombony Elisabeth nefa Marie. Et pourtant, Marie devrait ressentir qu'elle a un avantage par rapport à Élisabeth. Samy bevokany izy mirahavavy. Elles étaient enceintes toutes les deux. Fa Elisabeth Zacharie nahabevoka azy. Mais Élisabeth, c'était Zacharie qui l'a mise enceinte. Fa Marie ny fanan'Andriamanitra nanarina azy. Mais pour Marie, c'était l'Esprit de Dieu qui l'avait recouverte. Ny zanak'Elisabeth John. Le fils d'Élisabeth, c'était Jean. Fa ny Marie kosa Jesosy. Mais pour Marie, c'était Jésus. Ny anankiray prophète fa ny anankiray Andriamanitra. Pour l'un, c'est un prophète. Pour l'autre, c'est Dieu en personne. Elisabeth ane mila mamaky sy mandray tantara vao mahalala hoe nisy anjely. Elisabeth, elle devait entendre une histoire et elle devait lire ce que Zacharie avait écrit pour comprendre qu'il y avait eu un ange. Fa ny Marie kosa izy mihitsy ny nahita le anjely ary izy niaina l'expérience hoe natao amboaka an Jesosy. Mais Marie, c'est elle en personne qui a vu l'ange et qui a vécu l'expérience du fait que Jésus soit en elle. Elisabeth bevoka amin'ny fomba mahazatra.
Élisabeth, elle est tombée enceinte de manière normale. Fa Maria kosa mihoatra noho ny ara-dalàna satria tsy takatry ny sainany nahatonga Jesosy tao an-kibony. Mais Marie, elle a défié les lois parce que c'est de manière incroyable que Jésus est arrivé dans son ventre. Neny Elisabeth efa nisy teo amin'ny any, efa nisy tamin'ny Sarah. Pour Élisabeth, il y avait déjà eu le cas de Anne ou le cas de Sarah. Fa neny Maria indray mandeha tsy verina teto ambonin'ny tany. Mais pour Marie, c'est le seul cas et il n'y en aura pas d'autres sur terre. Kanefa ozy izy Andriamanitra hoe Maria makanesy ianao any amin'ny Elisabeth. Et pourtant, Dieu a dit, Marie, va chez Élisabeth. Misy test ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Il y a des tests que Dieu donne dans notre vie Hijereny ny fanetretenanao. pour voir à quel point on s'humilie. Ny fahafahanao mianatra sy manan-kitaratra na dia manana ny voan'ny fahalebiazanao anatinao azy ianao ety handray fampianarana avy amin'ny hafa. Le fait que tu puisses apprendre d'une autre personne, même si tu as la grandeur de Dieu en toi. Ny tombony nananan'i Elisabeta dia 6 mois ny kibony vao nitsaiko Marie. Le seul avantage qu'Élisabeth avait, c'était qu'elle était enceinte de 6 mois quand Marie venait quand le bébé venait d'être conçu en Marie. Fa misy fampianarana tian'Andriamanitra raisin'ny Marie hikonfirmena ny fisian'ny Messia ao an-kibony ny famanginan'i Elisabeta. Mais il y avait un enseignement que Dieu voulait que Marie reçoive pour confirmer que le Messie était en elle, et c'était pour ça qu'elle devait aller chez Élisabeth. Dia mba fantatrareo amin'izay maninona Andriamanitra no mifidy amin'ny Maria hitan'Andriamanitra fa olona mora alahatra anaky ny programany Maria hatramin'ny farany. Et vous savez pourquoi Dieu a choisi Marie? C'est parce qu'il savait que Marie était une personne docile qui accepterait son programme. Ny critère anisan'ny anankiray tadiavin'Andriamanitra amin'ny olona mahaiza manetry tena fa zany lalan'ny fanandratana anao. Un critère que Dieu recherche, c'est sachez vous humilier parce que c'est comme ça que Dieu élève. Alléluia. Alléluia. Izy nefa tsy niteny mihitsy ny hoe Elisabeta zany mitondra Messia. Marie, elle n'a jamais dit, Élisabeth, moi je porte le Messie. Inona moa ny antony amangiko an'i Elisabeta mitondra mpaminany ny tena Messia ny ato anatiko. Et pourquoi est-ce que moi j'irais rendre visite à Élisabeth qui porte un prophète alors que moi c'est carrément le Messie qui est en moi? Fa ozy izy Andriamanitra mandany ianao makany amin'ny Elisabeta. Mais Dieu a dit va chez Élisabeth. Dia nandeha Marie. Et Marie, elle est partie. Tena hita mihitsy Andriamanitra ty olona manetry tena. On voit bien que Dieu aime les personnes humbles. Jereo mivavaka nataony fa niteny izy hoe Andriamanitra dia mampihetry ny mpiavonavina. Regardez la prière qu'elle a faite. Elle avait dit, Dieu humilie ceux qui sont orgueilleux. Tamin'ny Marie le mivavaka dia ozy izy Marie tamin'Andriamanitra hoe ahoana moa ny fomba hatateraka an'izany fa mbola tsy nalalala iaho. Quand Marie, elle avait prié, elle avait dit à Dieu, mais comment ça se produirait puisque je ne connais pas d'homme? Teteny Marie hoe aseho ihany lalanao. Marie voulait dire, montre-moi ton chemin. Tsy hoe nandà izy hoe tsy possible zany fa zahay fa nitsaja azy. Elle n'avait pas dit, non, c'est pas possible, moi je ne peux pas enfanter, Ohatrany tamin'ny Zakaria. comme avec Zacharie. Fa ny azy tonga dia niteneny hoe ahoana ny hatateraka an'izany. Lina izy amantatra ny lalan'Andriamanitra fa tsy nandà ny asan'Andriamanitra. Mais elle avait demandé, comment est-ce que cela va arriver? Elle voulait connaître la voix de Dieu, mais elle n'avait pas refusé le plan de Dieu. Andriamanitra dia afaka mizara zava-miafina eo amin'ny fiainan'ny olona mahazaka ny fitondrany satria manana ny critère tadiaviny miasa ao anatiny. Dieu peut partager des mystères cachés dans la vie des personnes qui acceptent d'être conduits par lui parce que cette personne remplit un critère qu'il recherche. Zany mahatonga ny Salamy 7:7 milaza ny ten'Andriamanitra hoe mampahafantatra ny lalakaleany ao zanak'Israël amin'ny Mosesy izy ary ny Israely naneho ny asany. C'est pour ça que dans Psaume chapitre 103 verset 7, Dieu il dit, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. Ny fitomboana amin'Andriamanitra dia no manomboka izaran'Andriamanitra ny lalany. La croissance avec Dieu, c'est quand Dieu il commence à te partager son plan, ses voies. Dia tadidio aza mitoky fa rehefa miseho ny vokatra dia eo Andriamanitra. Na rehefa tsisy ninina dia tsy eo izy. Et rappelle-toi que ce n'est pas parce que
les résultats sont là, que ça veut dire que Dieu est là, ou que si les résultats ne sont pas là, ça veut dire que Dieu est absent. Ny olona mety variana sy ho voafitaka amin'ny fahagagana. Peut-être que les gens peuvent être piégés par les miracles. Fa ny olon'Andriamanitra tena mahalala hoe Andriamanitra zany fa tsy fitaka. Mais les vrais hommes de Dieu savent que ça c'est vraiment Dieu et pas une tromperie. Tena teteny aminao hoe raha tonga eto Andriamanitra androany dia miteny zavatra tsy takatry ny saina aminao. Imagine Dieu, il vient aujourd'hui et il va te dire quelque chose d'incroyable. Dia anaiky amin'ny amenina ve anao hanatanteraka an'ilay izy? Est-ce que tu vas accepter de le faire avec un Amen? Maria zao nytenen'Andriamanitra hoe ananjanaka ianao dia ohatr'izao fiseho an'ilay izy dia hozy ty ankizy vavin'ny tompo ako tanteraka amiko araka izany teneninao zany. Marie, il y a l'ange qui est venu et qui lui a dit, tu vas enfanter, voilà, ça va se passer comme ça. Et elle a dit, voici ton humble servante, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Andriamanitra afaka miditra ao akibon'ny Maria tsy mila varavarana misokatra. Dieu, il pouvait entrer dans le ventre de Marie sans porte ouverte. Dia rehefa nitsangana tamaty koa izy niditra teo fovoan'ny mpianatra tsy nila varavarana misokatra. Et une fois qu'il a été ressuscité, il s'était mis au milieu des disciples sans porte ouverte. Satria izy tsy mila varavarana fa izy mihitsy ny varavarana. Parce qu'il n'a pas besoin de porte, c'est lui la porte. Fa mila mahazaka tsika no fahamarin'ny tondran'Andriamanitra mba ahafahantsika miaina ny fisehoan'Andriamanitra ohatr'izany. Mais nous avons besoin de supporter la vérité de Dieu pour qu'il puisse nous amener dans une dimension pareille. Betsaka ny mieritreritra ny olona hoe ohatr'izany Andriamanitra rehefa hanao zavatra ohatr'izao Andriamanitra dia lasa iny ny anarana any amin'ny sekoly hoe ny fanehoana ny fisehoan'Andriamanitra ao amin'ny sekoly mpahombiazana. Beaucoup de gens, ils se concentrent sur Dieu, il est comme ça quand il se manifeste, il est comme ça quand il se manifeste. Et ça devient ça l'objet de l'enseignement, c'est comment Dieu se manifeste quand il va faire quelque chose, pour te bénir. Tsy mety zay. Ça ne marche pas. Tsy hitanao any amin'ny sekoly ny fisehoan'Andriamanitra. On n'apprend pas à l'école comment Dieu se manifeste. Fa ianao manomana amin'ny fonao no misitraka ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fomba tiany hisehoana aminao. Mais c'est toi, quand tu prépares ton cœur, que tu peux voir la manifestation de Dieu de la manière dont lui, il veut se manifester dans ta vie. Ny zavatra irian'Andriamanitra mipino ny andro farany dia ny ametraka azy eo amin'ny toerana ma Andriamanitra souverain azy. Ce que Dieu attend des croyants de la fin des temps, c'est que les croyants le mettent en tant que Dieu souverain. Kritera farany ho an'ny Maria ny fidianan'Andriamanitra azy. Le dernier critère qui a fait que Dieu avait choisi Marie, Tsy maintsy Josefa amin'ny vadiny. il fallait que ce soit Joseph, son mari. Satria Maria no fidiana hitondra an'i Jesosy araka ny teny fikasana. Parce que Marie a été choisie pour porter Jésus selon la promesse. Fa ny teny fikasana ho an'i Jesosy dia avy amin'ny taranaki Davida. Mais la promesse pour Jésus, elle vient de la descendance de David. Maria nefa taranaki Lévi Mais Marie était une descendante de Lévi fa tsy Joda. et non de Juda. Nefa Davida avy amin'ny Joda. Et pourtant, David venait de Juda. Mba ahafahany teny fikasana ny sehoan'Andriamanitra ho nofo olombelona eto ambonin'ny tany dia mila taranaka avy amin'ny Joda hanangana azy ny zanak'Andriamanitra. Donc, pour que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans la forme humaine, il avait besoin de quelqu'un qui vient de la famille, de la descendance de Juda, pour adopter, élever son fils. Josefa nefa taranaki Joda Et Joseph venait de la tribu de Juda. avy amin'ny Davida. Et il était descendant de David. Dia zao ny zavatra nisy. Donc, ce qui s'est passé... Tsy afaka mirehare Maria nanahita anjely azy. Donc, Marie ne pouvait pas faire la fière, même si elle avait vu l'ange. Hoe za mahita anjely ny teny tamiko mitondra ny Mesia ato am-boaka ako. Moi, j'ai vu l'ange qui m'a dit que je vais porter le Messie en moi. Fa ny teny fikasan'ny Josefa no nahatonga n'Andriamanitra namangy amin'ny Maria. Mais c'était parce qu'il y avait une promesse de Joseph et c'est pour ça que Dieu a envoyé l'ange pour visiter Marie. Azonareo an'izay le hoe fifamenona ao anaty fanompona. Vous comprenez maintenant que dans le service pour Dieu, il y a la complémentarité. Tsy tonga ny Krismasy teraka ny Mesia ratsy fofombadiny Maria Josefa.
il n'y aurait pas la nativité, le Messie ne serait pas arrivé si Joseph n'était pas le fiancé de Marie. Satria ilainy Joseph anangana an' Jesosy eo amin'ny bokyny fiankonany. Parce qu'on avait besoin de Joseph pour inscrire Jésus dans son livret de famille. Mba ahafahan'izay rehetra mandray an' Jesosy ho soratan'Andriamanitra eo amin'ny bokyny fiainana. Afin que tous ceux qui reçoivent Jésus puissent être inscrits dans le livre de vie. qui est le Satria livre ny de- solotenan'olombelona nandraisana an'ilay teny fikasana avy amin'ny David dia Joseph. Parce que le représentant humain qui a reçu la promesse de David, c'est Joseph. Dia iny hoe niraisina tany amin'ny Abrahama ny teny fikasana fa naseho teo amin'ny Joseph. Donc la promesse, on l'a reçue d'Abraham et elle a été manifestée chez Joseph. Misy ohatr'izany ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiangonany. Donc Dieu, il conduit son église comme ça. Tsika rehetrarehetra ireo zao natsoin'Andriamanitra ao anatina asa fanompoana anankiray. Dieu nous a appelés, nous tous, à être dans un même ministère. Dia ao anatin'io ministera io dia tadidio ilain'Andriamanitra ny fiarahanao manompo sy manaja ny raha alanao tahaka ny tenanao. Et dans ce ministère, Dieu a besoin que tu serves avec tes frères et sœurs et que tu les aimes et que tu les respectes comme ton prochain, comme toi-même. Eritreretany hoe sady anao caméra koa ny toriteny a ny réglé table a no anao sono. Vita ve ny fotoan'androany? Imaginez, je vais à la fois prêcher, faire la caméra, régler la table, faire la sono. Est-ce qu'on arriverait à accomplir la réunion d'aujourd'hui? Ohatr'izay mihitsy le critère nilana ny Josefa ho vadin'ny Marie mba ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny teny fikasanany amin'ny nahatongavan'i Jesosy tanteraka ny Krismasy. Et c'est exactement dans cette optique qu'on a eu besoin de Joseph, qu'il soit l'époux de Marie, pour accomplir les critères de la promesse et pour que la nativité puisse avoir lieu. Zavatra anankiray ny tiako amaranana ny toriteny androany. J'aimerais terminer l'enseignement par une chose aujourd'hui. Atsangany an-tanan'izay mihaino a. Élevez vos mains si vous m'entendez. Iveriny Jesosy. Jésus va revenir. Ary rehefa iveriny Jesosy Et quand Jésus va revenir, dia misy critère koa mbola mipetraka mandrakandroany. il y a aussi un critère jusqu'à aujourd'hui. Iandrasany ny fiangonana izay akariny hoe ho aminy mandrakizay. Et il attend ce critère chez l'Église qu'il va prendre avec lui éternellement. Aza mieritreritra ianao hoe amin'ny fomba ahoana ny anaovako an'izany? Ne pense pas, mais comment je vais faire ça? Fa zao ataovy ao anatin'ny sainao, Mais mets ceci dans ta tête. efa nomeny anao ny fanahiny, Il t'a déjà donné son esprit. efa ao anatinao ny teniny. Sa parole est déjà en toi. Ny tanjon'i Jesosy dia ny ahatonga anao ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana. L'objectif de Jésus, c'est que tu sois une église sans tache ni ride. Ny fotoana iomanantsika androany dia fotoana amenoanantsika ny fanahiny. Le moment où on se prépare aujourd'hui, c'est un temps pour qu'on soit rempli de son esprit. Ary za mino fa hafeno ny fipetra ianao amin'ny mandra-piveriny Jesosy dia tsy ho etotsika amin'ny fotoanany noho ny feona arkan'izay sy ny tropetan'Andriamanitra ary rehefa iseho izy dia hovana vetivety sika ho ao aminy mandrakizay. Amen. Et moi, j'ai la foi que tu vas remplir les critères que Jésus il attend. Et quand la trompette va sonner, on ne sera plus là, mais on sera tous montés vers lui au ciel. Noho izany miarabantsika rehetra tratra ny Krismasy sambatra 2025 androany arivo. Et donc, je vous souhaite une joyeuse nativité 2025 aujourd'hui. Atsangany eo amin'ny toerana misy ianao ary. Vous pouvez vous lever. Atsangany hoe ny tanan'izay nahatsiaro hoe nandray teny androany. Élevez vos mains si vous avez reçu la parole aujourd'hui. Tenin'Andriamanitra hoe za le critère Andriamanitra inoko fa mahafeno ny fipetran'le critère tadiavinao amin'ny olonao. Et dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux être la personne qui remplit les critères que tu attends de voir chez ton peuple. Tsy amin'ny herina mitanjako zany, Ce ne sera pas par ma force ou par ma puissance, tsy amin'ny ezakako ni par mes efforts, fa amin'ny asan'ny fananao kosa. mais par l'œuvre de ton esprit. Fenoy ny fanahy masina. Remplis-moi, Saint-Esprit. Rehefa ny amin'ny lanitra ny tanao dia mangatana ny fanahy masina sy ny fahafenony. Élevez vos mains au ciel et demandez la plénitude du Saint-Esprit. Fenoy ny fanahy masina. Remplis-moi, Saint-Esprit. Tario ny fanahy masina. Conduis-moi.
Aide-moi, Saint-Esprit. diovy ny fietreretako Purifie ma conscience. aoka ny fietrehetany saiko sy ny foko adio eto amin'ny fanatrehanao. Que mes pensées et les pensées de mon cœur soient pures dans ta présence. Mamondrafo amiko Andriamanitra. Pardonne-moi, Seigneur. Fitsorako ho anao manontolo ny ato anatiko Andriamanitra. Et je te donne tout de moi, Seigneur. Miseho eo amin'ny fiainako. Manifeste-toi dans ma vie. Mila anao afana masina. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Ouvre ta Mitenena bouche et amin'Andriamanitra. parle à Dieu. Tenena amin'Andriamanitra. Parle à Dieu. Teneno izy, ianao ny ilaiko. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Ianao Jesosy ny rehetra amiko. Tu es mon tout, Jésus. Rehefa eo amin'ny fiainako ianao dia mety ny zavatra rehetra. Quand tu es là, Jésus, tout va bien. Fantatro amin'izao fotoana izao fa afaka hikorina ny fanasitranana avy aminao. Je sais maintenant que la guérison peut couler de toi. Afaka hikorina ny fanokafana ao anatina vahaolana. Les solutions peuvent couler de toi. Afaka hiverina amin'ny laona ny tanjaka. Ma force peut être restaurée. Afaka amorona ianao hatramin'ny natova azy. Tu peux même créer de nouveaux organes. Tsy izany ny olako androany Andriamanitra. Ce n'est pas ça mon problème, Fa hiombona aminao aho. mais je veux être en communion avec toi. Teo isan'ny olona tena hoe mahafiera anao. J'aimerais être une personne qui te rend fier. Ampio afana masina. Aide-moi, Saint-Esprit. Hoeto afana masina. Porte-moi, Saint-Esprit. Miseho eo amin'ny fiainako. Manifeste-toi dans ma vie. Mila anao aho. J'ai besoin de toi. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asiteatarana mafy an'Andriamanitra. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Afaka mizarintsika ny fandraisana. Afaka mizarintsika ny fandraisana. Mila fantatsika ity fahamarinana anankiray ity. Nous devons connaître cette vérité. Jesosy Kristy ny loharano ny fahatsarana rehetra. Jésus-Christ est la source de toute bonne chose. Rehefa nanasa ny Jesosy ianao, Lorsque tu as invité Jésus, rehefa tena ao anatinao izy, lorsqu'il est vraiment en toi, dia tadidio ny tenin'ny bokin'ny Jaonina hoe izy ny antony nahariana an'izao rehetra zao. rappelle-toi de la parole dans Jean qui dit « Il est la raison pour laquelle on a créé toute chose Midika fa rehefa eo amin'ny fiainanao izy, dia eo amin'ny fiainanao ny source. ». Ça veut dire que quand il est dans ta vie, la source est dans ta vie. Zany no mahatonga azy tsy manjara zavatra hafa akoatran'ny fiadanany. C'est pour ça qu'il n'a partagé rien d'autre que sa paix. Satria matoa ianao manam-piadanana miaraka aminy, Parce que lorsque tu as la paix avec lui, dia manana fahatakarana sy fahalalana ny lanjany fisiny. tu as alors tu réalises et tu comprends l'importance de sa présence. Ameko ohatra anankiray ianao androany. Je vais vous donner un exemple. Mino tsara nyity teny ity a, mino tsara fa zavatra sarobidy be no zaraiko. Écoutez bien, c'est quelque chose de vraiment très précieux. Mafantatrareo ve fa rehefa lany ny divay tao Kana, Vous savez, lorsqu'il n'y avait plus de vin à Cana, dia nanantona an' Jesosy Maria ny teny hoe ozy izy hoe lany ny divay anaka. Marie est venue à Jésus et il a dit, il n'y a plus de vin. Fa manino Maria no manao an'izany amin'i Jesosy? Pourquoi est-ce que Marie, elle aurait fait ça à Jésus? Nefa Maria mahalala fa zareo tsy mpamboly voaloboka. Alors que Marie sait bien qu'ils ne sont pas des vignerons, Mpandrafitra izy. ils sont charpentiers. Fa manino izy miteny hoe lany ny divay? Alors pourquoi il lui aurait dit, il n'y a plus de vin? Satria fantatry Maria fa ny fototra sy antom-pisian'ny zavatra rehetra le ao an-tranony. Parce que Marie savait que la source et la raison d'être de toute chose, et il habite avec lui. Dia zao ndreny natonga sainahako. Normal Jesosy raha vahaolana tamin'ny divay tsisy tao fampakaram-bady. Et donc je me suis rendu compte, c'est normal que Jésus, il soit la solution quand il n'y avait plus de vin dans le mariage. Nahoana ozy izy nareo? Vous savez pourquoi? Ozy izy amin'ny Jaonina 5:10, zany tena voaloboka fototra sy tahony fianarao ny sampany. Il avait dit dans Jean chapitre 15, je suis le cep et vous êtes les sarments. Dia inona ny zavatra mitranga? Raiso an-tsaina amin'izay le fahamarinana. Et maintenant, imaginez un peu la vérité. Ahoana moa ny ampitebiteby ny olona nasaina fa lany ny divay? Comment est-ce que pourquoi est-ce que les invités devraient s'inquiéter parce qu'il n'y a plus de vin? Nefa ny voaloboka nasaina. Alors qu'on a invité la vigne, le raisin.
Ny solution amin'ny ranom-boaloboka dia ny fisiany foto-boaloboka. La solution pour le vin, c'est qu'il y ait le cep. Ka izy efa ao anaty fanasana. Et le cep, il est déjà dans l'invitation. Normal be rehefa eo voaloboka dia vokatra voaloboka no mitranga avy aminy. C'est normal que lorsque le cep est là, on voit les fruits de la vigne qui découlent. Dia moa zay Jesosy feno rano fotsiny siny. Et Jésus, il a dit, remplissez d'eau ces jarres. Satria efa présent ny voaloboka. Parce que le raisin, la vigne est déjà là. Ny voaloboka no source-ny ranom-boaloboka. Le raisin, la vigne, c'est la source du jus de raisin. Ampandrosoa eo amin'ny fiainanao Jesosy. Fais entrer Jésus dans ta vie. Fa izy ny source ny fahatsarana rehetra. Car il est la source de toute bonne chose. Mety ritra ny ranom-boaloboka. Peut-être que le jus de raisin, il y en avait plus. Fa raha petraka ao izy ho loharano ny fahatsarana rehetra. Mais si tu le mets à la place de celui qui est la source de toute bonne chose, dia izy fitsarana ao anatinao ametraka ny fiainanao ho any amin'ny dingana tsara lavitra miaraka aminy. il y aura une paix qui va s'installer en toi, qui va mettre ta vie entre ses mains pour quelque chose de meilleur. Satria izy ny tena voaloboka. Parce qu'il est le vrai cep, la vraie vigne. Ozy izy zaho ozy izy ny tena voaloboka ary ndraiky ny mpamboatra. Il a dit, je suis la vigne, la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Mba fantatrao ny ranom-boaloboka tena izy matsatso no ny tena voaloboka mamadika rano tonga ranom-boaloboka. Vous savez, le vrai jus de raisin, il est moins bon que la vraie vigne qui change l'eau pour qu'elle devienne du vin. Rehefa nihinana ry zareo dia ozy izy nasaina ny tsara lavitra no omenareo indray. Lorsque les invités, ils ont goûté, ils ont dit, ah, mais vous avez gardé le meilleur vin pour la fin. Reo tsy nahalala hoe tsy ranom-boaloboka anio fa rano e. Eux, ils n'avaient pas vu que c'était pas du vin, mais de l'eau. Fa satria tao ny tena voaloboka Mais parce que la vraie vigne était là, dia nentiny zavatra rehetra. alors tout s'est bien passé. Androany alohan'ny fandraisana Aujourd'hui, avant la communion, la Sainte Seine, esory any amin'izay tsy ampy ny fifantohanao. enlève ta concentration sur ce qui manque encore. Fa androany harivo meo lanja ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Mais aujourd'hui, donne de l'importance à la présence de Dieu dans ta vie. Ampandrosoa Jesosy ho ao am-ponao. Accueille Jésus pour qu'il entre dans ton cœur. Avelao izy hanapaka ao anatinao. Laisse-le régner en toi. Tianao amin'ny fitiavana mandrakizay izy. Il t'aime d'un amour éternel. Ary izy no antony zavatra rehetra momba ny fiainana. Et il est la source et la raison de toute chose. Mety misy fotoana ianao matsapa fa irery. Peut-être que parfois tu sens que tu es seul. Ohatra mitao amin'ny fanasana rehefa misy ny manky so fatao le nasaina amaly sy ameno ny banga rehetra. Mais comme dans cette invitation, lorsque le manque est arrivé, heureusement que parmi les invités, il y avait celui qui pouvait répondre à tout manque. Androany harivo Jesosy Aujourd'hui, Jésus, ao anatin'izao fotoanan'ny krismasy dans ce temps de la nativité, dia mila tonga saintsika androany nous devons nous rendre compte aujourd'hui hanokatra ny ao anatintsika indray. pour ouvrir notre être entier, notre être intérieur. Tenena amin'ny tenanao androany mila anao ny fiainako Jesosy. Si ma vie a besoin de toi, Jésus, Ianao amin'ny fahafenona no ilaiko sy iriko amin'ny fiainako. c'est toi dans ta plénitude dont j'ai besoin et que je désire dans ma vie. Tario ao anatin'ity fandraisana ity hifankahita amin'ny fisininao eo amin'ny fiainako. Conduis-moi dans cette sainte scène à te rencontrer dans ma vie. Satria fantatro fa eto izy androany harivo. Parce que je sais qu'il est là aujourd'hui. Ary fantatro fa miaraka amintsika eto izy. Et je sais qu'il est avec nous ici. Zao ny fanasana tsara indrindra ho anao ry zanak'Andriamanitra. Voici la plus belle invitation pour toi, enfant de Dieu. Tsy mijanona ho fahatserovana fa maneho fiombonana sy fiainana iray aminy. Ce n'est pas juste pour se souvenir de lui, mais ça manifeste une communion et une unité de vie avec lui. Amin'ity takarivo ity En ce soir, sokafo ny fonao. ouvre ton cœur. Fa rehefa nandeha teny an-dalana izy niaraka tamin'ny mpianan'ny roalahy Quand il a marché avec ses deux disciples sur le chemin,
dia vitany nanafina ny endriny. Il a réussi à leur cacher son visage. Fa rehefa tonga tao am-pihinanana tao an-tranon'ny mpianana izy, Mais quand ils allaient manger dans la maison du disciple, rehefa nandray ny mofo izy dia nivakiny ny mofo, lorsqu'il a pris le pain et qu'il l'a brisé, dia nisokatra ny mason'ny mpianany nahalala hoe izy io. alors les yeux des disciples se sont ouverts pour le reconnaître qu'il était là. Manomboka androany mino fa isy fisokafana vaovao eo amin'ny fiainanao. À partir d'aujourd'hui, aie la foi qu'il y aura une nouvelle ouverture dans ta vie. Amin'ny alalan'izao fandraisan'izao Andriamanitra, À travers cette sainte scène, anokatra zavatra tsy takatry ny saina hifankahitanao amin'ny fahatsarany. Dieu va ouvrir quelque chose d'incroyable pour que tu puisses rencontrer sa bonté. Zao ary sokafo ny fonao dia raiso ny mofo. Donc ouvre ton cœur et prends le pain. Roa arivo taona lasa nisy lehilahy anankiray izay atao hoe Jesosy Kristy. Il y a 2000 ans, il y avait un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Izy le teny tonga nofo naka ny endriky ny olona sy ny faharatsy ny ary ny fahotan'ny olona. Il était la parole faite chair qui a porté les péchés et les fautes des hommes. Nanaiky ny kapohana sy ny vakina ny nofony. Il a accepté que son corps soit meurtri et blessé Mba ho fanasitranana antsika rehetra. pour notre guérison à tous. Ary nanaiky andatsaka ny rano izy Et il a accepté de verser son sang mba ho famelana ny fahotantsika. pour le pardon de nos péchés. Ny momba anao manontolo ny efa niendreketany. Il s'est chargé de tout ce qui te concerne. Na ny ainao, na ny fanahinao, na ny tenanao, famoronana vaovao no ataony. Que ce soit pour ton âme, ton corps, ton esprit, il fait une nouvelle création. Androany izy tahaka ny tamin'ny arahany tamin'ny mpianany. Nandray ny mofo dia ozy izy. Tia ny tenako izay vakina ho anareo. Aujourd'hui, comme avec ses disciples, il a pris le pain et il a dit, voici mon corps qui a été brisé pour vous. Zao no ataovy ho fahatserovana. Faites ceci en mémoire de moi. Sorazy. Remerciez-le. Sotra Jesosy ny amin'ny nofotrao izay nohaninay. Merci Jésus pour ton corps que nous avons mangé. Tena renay ny fanasitranana avy aminao fa nikorina ao anatinay. Nous ressentons vraiment la guérison qui coule en nous. Ny fanahinay, ny tenanay, ny ainay dia sitranonao avokoa. Dans notre esprit, notre âme et notre corps, tu nous guéris. Tahaka izany koa ny kapoaka. Ozy izy tia ndrano fanekena vaovao izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo. Il en va de même pour la coupe. Il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Zao no ataovy ho fahatserovana ozy izy. Faites ceci en mémoire de moi. Ka no vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny. Et à chaque fois que vous allez boire la coupe, vous allez vous rappeler de la mort de Jésus jusqu'à son retour. Misorazy. Remerciez-le. Misaotra Jesosy ny amin'ny rano. Merci Jésus pour ton sang. Feno zay satria ianao no ao anatinay. Nous sommes remplis parce que c'est toi qui es en nous. Tanteraka ny fifalianay satria manana anao zahay. Et notre joie est complète parce que nous t'avons toi. Ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Raiso anao rery ny voninahitra mandrakizay Jesosy. Et reçois la gloire pour toi seul, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dao iorakoraka mafy an'Andriamanitra. Crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Androsika programme manaraka. Asio tanana mafy ho an'ny Tompo e.
gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. On va passer à l'offrande et je vous invite à donner ce qu'il y a dans votre cœur. Le plus important pour Dieu, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité du cœur avant tout. Donc ne soyez pas limités, mais donnez vraiment ce que vous avez dans votre cœur. Il y a quelqu'un qui va passer et on va reprendre ce chant, le refrain à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. On va se tenir debout et on va prier pour l'offrande. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour l'offrande qui a été faite ici aujourd'hui. Merci pour le cœur de chacun, Seigneur. Merci pour tout ce qu'ils ont donné, Seigneur Jésus-Christ. Merci de les bénir, de les garder, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. Tu veilles sur chacun et que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur Jésus. Nous voulons juste être reconnaissants et reconnaissantes ici en ce lieu pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et tout ce que nous donnons, Seigneur, de notre cœur, c'est pour toi seul. Et nous voulons continuer à te donner, Seigneur Jésus, pour toi et pour ta gloire. En ton nom seul, nous avons prié, Jésus. Amen.
Alléluia, on peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va applaudir encore le Seigneur pour la parole. Qui a été bénie aujourd'hui. Alléluia. On voulait remercier aussi pour le Seigneur, pour nos parents de la foi qui sont bien arrivés avec sa famille. On va les applaudir. C'est une bénédiction pour l'Église. Merci pour le message. On était bénis. N'oublie pas aussi notre rendez-vous le 31 décembre. Alléluia. Qui est déjà inscrit? Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste la prémisse. Il y en a encore pour le 31. Dis à votre voisin, prépare encore ton cœur à recevoir le 31. Je demande à Pasteur Rodolphe de bénir l'église. Après, on va passer sur les petites annonces. Alléluia. Alléluia. Dolo tsika tia tanana mafy ho an'ny tanjona androany. Pasteur tanjona. Asio tia tanana mafy ho an'ny pasteur tanjona. Tamin'ity volana izy dia nataon'Andriamanitra nandray fahasoavana double portion be zao. Voalohany nahazo taranaka na zaza lahy izy. Faharoa anniversaire-ny ihany koa omaly. Andaontsika nintsy tantanantsika telo aloha anazy alohan'ny itsofana rano. Miray fotsika tena hivavaka ho amin'ny pasteurtsika ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ho amin'ny pasteur Tanjona. Sotrany amin'ny fahatokiny Andriamanitra. Sotrany amin'ny fanendrena, ny amin'ny fananganana, ny amin'ny fahendrena izay ataonao ao anatiny, ny amin'ny fahasoavana izay hitarianao azy mandrakarivo, amin'ny dinga amin'ny voninahitra hatrany eo am-panomponanao. Tsofinay rano izy Andriamanitra. Ho lehilahy tena hoe ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra, tahaka izay nambinanao ny fiainam-panahiny ihany koa. Ianao hitasy hitahiry ny ankonany, ny zanany, ny vadiny, zaitra mahakasika azy Andriamanitra. Dia inoko fa ny sosiny tsara indrindra avy aminao no mba sy ny taranany mandrakizay. Feno hery izy ho ela velona, atanjaka, aomby, amiratra, hitondra ny famira-pirata ny voninahitra ao. Amin'izay talenta sy fahasoavana nomenao azy, naiza Andriamanitra, na oviana na oviana, dia mpanompo mahatoko mandrakarivo hitondra avo ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izany tsodrano zany dia avy amin'ny fonay ho azy ho voninahitra ao dia ho marina ho fiainany manomboka androany amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi à tes côtés et qu'il t'aide et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il
miala ho azy ihany ty vaovao mafaly ty a tonga avy any Madagasikara miaraka amintsika tokoa ny papany pasteur Tanjona pasteur izy mivady a rehetra ariana rehetra tsangariny any tananareo mivady to dao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra ary akoatran'izany a misy bebe ny avy amin'ny dada sy mamany miraso ihany koa zay reny be amin'ny Tanjona tonga miaraka amintsika eto avy any Madagasikara dao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra eritrereto amin'izany ny fahasoavana androany a rahantsika menakavy eto ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Lève ta main et remercie Seigneur de tout ton cœur. Sora Jesosy ny fotoana androany. Merci Seigneur pour le temps d'aujourd'hui. Ianao milaza sady manomboka izao Tu dis déjà à cet instant même, fa manomboka eto ianao à partir de maintenant, dia hijoro ho Andriamanitra aneo ny zanakao. tu vas te manifester et te révéler en tant que Dieu qui révèle tes enfants. Minonareo an'ity teny ity fa reko avy amin'Andriamanitra. Crois vraiment à cette parole parce que je l'entends de la part de Dieu. Aorinan'ny androantsika Après ce culte, iaina sy ahita ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy mahazatra. tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel que tu n'as jamais vécu avec Dieu. Andriamanitra ny teny an'izao teny izao C'est Dieu qui dit cette parole. rehefa mahazo aina izy Quand il est à l'aise, rehefa mahazo aina izy satria omenao les critères quand il est à l'aise parce que tu remplis les critères, dia hiditra tsetra izy hijoro aneo fa tsy anao ntsony ny velona fa izy ny velona ao anatinao. il va se révéler, il va se montrer comme quoi ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Manana antoka aorinan'ny androany Après le culte d'aujourd'hui est l'assurance fa izy varavarana misokatra tsisy arindrina intsony eo anoloanao. qu'il y a une porte qui va s'ouvrir que nul ne peut plus fermer devant toi. Reo asan'ny fahavalo mitambatra mitady anakatona sy andrava ny fandrosoanao tsy anaketsy anapahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Toutes les œuvres de l'ennemi qui essaient de bloquer ton avancement, ils sont anéantis dans le nom de Jésus. Satria iray amin'Andriamanitra ny fanahinao. Parce que tu es un avec l'Esprit de Dieu. Hozy Jesosy C'est Jésus qui dit cette parole. satria velona dia velona koa ianareo. Parce que je vis, vous vivez aussi. Dia teny izy hoe ny fahavelomanao androany tsy le fahavelomanao hatramin'izay fa fahavelomako aseho amin'ny alalanao. Ta vie aujourd'hui, ce n'est pas ta vie d'avant, mais c'est ma vie qui est révélée à travers toi. Tsisy maharombaka amin'ny tanan'Andriamanitra zany mandrakizay. Personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Ary rehefa hiasa Andriamanitra tsy misy mahasakana Et mandrakizay. quand Dieu veut agir, personne ne peut l'arrêter. Manonona eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Je Jesosy. proclame dans ta vie dans le nom de Jésus. Ninninona tanany fahavalo mitady angetsy mitady andrava mitady amodika amin'ny fiainanao ravo zany tsy anaketsy Quels que anapahefana. soient les plans de l'ennemi pour te détruire, pour t'anéantir, ils sont anéantis dans le nom de Jésus. Mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra eo amin'ny fiainam-piankonanao. Je vois la main de Dieu qui s'étend sur ta vie. Aza matahotra namana. N'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Aza manana matahotra. N'aie aucune crainte, n'aie pas peur. Velona mandrakizay ny Andriamanitra. Ton Dieu vit éternellement. Fantaro Israely fa Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay. Sache Israël que ton Dieu est un Dieu éternel. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra. Reçois la grâce de Dieu. Ananao fahatsapana fitsarana miatrika ny Que fiainana. tu aies l'assurance de sa paix et de son repos pour affronter la vie. Raiso ny fiadanany Reçois sa paix dia mandehana amin'izao herinao zao. et va avec la force que tu as. Izy lohalarina sy hovody lalanao. Il est celui qui te devance, il est celui qui est derrière toi. Izy miantoka tsara indrindra ho amin'ny farany taonanao. Il est l'assurance la plus sûre pour la fin de ton année. Izy koa no alfa hiaraka aminao taom-baovao. Et il est l'alpha qui est avec toi pour la nouvelle année. Izy milaza aminao fa vita treony aminao. Qui te dit que ton histoire est finie. Hijoro Andriamanitra. Dieu va se tenir Hijoro debout. ampangy izy. Dieu va se tenir debout. Aza mitanonjika na mitomany. Il va se tenir à la brèche. Ne te rabaisse pas, ne baisse pas ta tête. Ho fafany ranomasonao. Il va effacer, il va essuyer tes larmes. Satria izy ny fandresenao. Parce qu'il est ta victoire. Tena
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est ta source. Tu ne tariras jamais. Tu ne te fatigueras jamais. Parce qu'il est la source de ta force. Va dans le nom de Jésus. Tu es en bonne santé. Tu es rempli de force. Tu es rempli de puissance. Au nom de Jésus. Je t'ordonne d'être dans le nom de Jésus. Jésus qui dit, c'est Jésus qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Qu'il élève sa face sur toi et qu'il te donne sa paix. Va avec la force que tu as. Femme et homme puissants de Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi. Dis à celui qui est à côté de toi, 2-3 personnes, je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen.